Manaritra ny ariaba homba ampialaritso ho antsika rehetra izay manaraka ny fandarina zany malaza. Nanaitra ny sainy ny tena tia karokaroka sy manara-baovao ny nahare tamin'ny fametrahana taratasy nataony ny hetsika gasy leo teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny nandre fa fanitsakitsahana lalam-panorenana miisa 10 be zao no nataony ny fitondrana. Eo amin'ireo fanitsakitsahana andininy amin'ireo lalam-panorenana ireo no nikarohana teny anivony zany hetsika izany mba ahafahana mitondra amintsika mpanaraka ny fandarana. Ny andininy samihafa no hovakintsika eto mirakitra indrindra izay filazana fa fantsana lalam-panorenana hitan'ireto hetsika ireto izay nametraka taratasy ho isika. Ka anisan'izany ny andininy fahasivy izay milaza fa ny olona rehetra dia mananjo amin'ny fahalalana ary tsy azo samborina na tanana amponja tsy amin'ny antony. Arrestation en détention arbitraire ny dian'izy ireo resahana amin'izany. Ambaran'izy ireo zany fa ny zavatra nitranga teto amin'ny firenena dia ahitana taratra amin'izany tamin'ny fisamborana ireo olona izay toa an'Andriamatoa Berija, Andriamatoa Roly Mersia, Ravinambinina na ny ireo nanao akanjo mena, ny SGS ny coordonnateur ny antoko tiky Madagasikara. Nambaran'izy ireo ihany koa ao anatiny ity filazana ny fanitsakitsahana lalam-panorenana atao filoham-pirenena ity ny voalaza ny andininy 10, ny fahalalahana manao hevitra sy miteny, ny fahalalahana eo amin'ny fifandraisana, ny fahalalahana manao gazety, ny fahalalahana hiditra amina fikambanana na hanorina fikambanana, ny fahalalahana mivory malalaka, ny fahalalahana mivezivezy, ny fahalalahana amin'ny fieritreretana sy amin'ny finoana dia samy miantohana ho an'ny rehetra ary tsy azo ferana raha tsy hoe ho amin'ny fanajana ny fahalalahana sy ny zoniny hafa noho ny fahaterena hiaro ny filaminam-bahoaka, ny fahamendrehan'ny firenena ary ny filaminana ny fanjakana. Ambaran'izy ireo fa voaitsakitsaka izany andininy 10 izany ny amin'ny tsy fahafahan'Andriamatoa Marc Ravalomanina mivezivezy ohatra sy ny fametrahana sakana amina mpitandro filaminana teny amin'ny tranony na ny tsy fahazony ny mpanohitra maneho hevitra ka tsy ahafahany mahazo ny kianjan'ny demokrasia na izay toerana azo manokana tsy ahafahany maneho hevitra. Tahakan'izany ihany koa ny tsy famelana ny fahitalavitra MBS handeha amin'ny alalan'ny tambazotra satelita. Ny andininy 120 mananjo alalina vaovao ny tsirairay dia ambaran'izy ireo ihany koa fa anisany voaitsaka ao anatin'izany fanaterana ny antota taratasy eny anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrena zany. Ny andininy 420 dia mirakitra ihany koa ny amin'ny hoe ny fananganana ny antoko mpanohitra eto Madagasikara izay mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana ny opposition démocratique izany. Tsy navoaka ny fitondram-panjakana ny lalàna 2011-013 amin'ny alalan'ilay décret d'application fa nitaingenana lalàna hafa indray zany tamin'ny taona 2024. Fahaefatra zany ary ny fahadimy dia ny andininy 720 dia nambaran'izy ireo atao anatin'ity fanitsahana lalàna ity dia ny eo amin'ny filazana fa makatosy mandamy manzony tsirairay amin'ny fiarovana ny fahasalamana dia ny hatrany am-boaka ny fanjakana amin'ny alalan'ny fandaminana sy fitsaboana ara-panjakana maimaimpona ka ny maimaimpona izany dia avy amin'ny fahafahamanao ny firaisan-kina pirenena. Voaitsakitsaka izy ireo zany satria hita amin'izany ny tsy fisitrahan'ny vahoaka fitsaboana maimaimpona sy ny fahasalamana dia ny hatrany am-boaka ary satria handoavam-bola ny fiantohana ny fitsaboana rehetra amina hopitaly mpanjakana. Ny fanitsakitsahana fahenina nambaran'izy ireo dia mahakasika indrindra ny andininy 730 ekena ny zo hanao fitokonana nefa zany dia tsy tokony hanohitonina ny fampandehanana ny asam-bahoaka sy ny tombotsoa fototry ny firenena. Droit de grève ny tian'izy ireo resahana ao anatin'izany ka ny tranga rehetra hita amin'ny alalan'ny seho sy ny fanakatsakanana an'ireo mitondra sy manao izany fitokonana izany na tamin'ireo vondrona syndikaly na tamina orinasa na fikambanana izay misendrika faneriterena an'ireo mpanao fitokonana ao anatin'ny toeram-piasany
dia nopoiriny ty hetsika gasy le ty fa fanitsakitsahana lalam-pandrenana zany rehetrarehetra zany. Ny paramety ohatra ny aina zany, ny MAE ohatra ny aina zany, ny eo anivon'ny jiramaso ireo sehatra maro samihafa hatramin'ireo mpianatra na mpampianatra izany. Ny 580 dia nentin'izy ireo ihany koa ny amin'ny ny fanjakana no miantoka ny tsy fiantaniana ara-politika amin'ny fitondrana raharaham-panjakana, ny foloalindahy, ny fitsarana, ny tany filaminana sy ny fampianarana ary ny fanabeazana. Neutralité politique de l'administration ny tian'izy resahana ao anatin'ity adihevitra ity. Tranga efa niainana tokoa zany tamin'ny 12 janoary zay andro ny manam-boninahitra lefitra ka nisalotra akanjo volomboasary ny mpitandro ny filaminana. Fa tranga efa fahita matetika zany am'ireo fandraisana fanapahan-kevitra sy ireo fomba fiasa eo amin'ny antokon-draharam-panjakana samihafa. Ankoatr'izay dia nambaran'izy ireo fa voahitsakitsaka ihany koa ny 270 ao anatin'izany lalam-pandrenona zany. Dia ny hoe ny asa sahany eo anivon'ny androm-panjakana dia tsy tokony ho zary loharan-karena tsy ara-dalana na fitaovana ampiasaina ho amin'ny tombotsoa ny tena manokana, enrichissement illicite. Iza moa no tsy mahita fa betsaka mitondra fanjakana ary mivoaka amina gazety samihafa ny hoe navita trano tary na manana trano ary na nanana harena tampoka no zao fitantanana ny raharaham-panjakana izao sy ny andraiki-pahefana ao anatin'izany fitantanana ny firenena izany. Voaresaka ato ihany koa ny 450 ny amin'ny asan'ny mpanatanteraka ka sany ratsa mangaika tarihan'ny lehibe ny faritra izay olom-boafidy tamin'ny alalan'ny latsabato andraisan'ny rehetra anjara. Gouverneur no nasolo ny asan'ny lehibe ny faritra araky ny fanazavana samihafa. Ireo no nitondrantsika ny sombiny arak'izay fanazavana samihafa zay nentintsika ato anatin'ity fandarina ity, hoe inona moa zany fandikan-dalam-pandrenona 10 be zao zay hitany teo anivon'ny hetsika gasy leo. Any amin'ny ACC ny baolina, any amin'ny ACC ny raharaha, anjaran'ny ACC ny mahafantatra sy mijery zay fomba nitondran'izy ireo am'izay hoe raiso ny andraikitra ho an'ity fitsarana momba lalam-pandrenona zay mpiandro ny lalam-pandrenona ity ka tokony ho tandrovona toy ny anak'Andriamaso zany lalam-pandrenona izany araka ny fianianana nataon'ny filoham-pirenena. Misy fandikana 10 nambarantsika teo zay voatondro fa ny filohan'ny repoblika dia azo ndrena amina raharaha toy ny famadihana tanindrazana na fandikana bevava violation grave na fandikana miverimberina ny lalam-pandrenona violation répétée de la constitution ao anatin'ny 130 hita taratra an'izany fa misy ny fandikana miverimberina ny lalam-pandrenana ka tokony isy ireo androm-panjakana tompona andraikitra handray ny andraikitra tandrify azy. 2 no nambara ho nanenjehana n'Andriamatoa Zafy Albert tamin'ny raharaha empêchement dia ny tsy fanaovana conseil des ministres sy ny tsy fanatanterahany promulgation na lalàna. 2 no nanenjehana an'Andriamatoa R Rajaonarimampianina tamin'ny mise en accusation ka ny tsy nametrahan'ny haute cour de justice na ny fitsarana avo heritaona taoriny ny fianianana fandraisan'ny fahefana. Ireto de vao marina fa misy 110 be zao midika sy miteny zavatra lehibe zany eo anatrehan'ny resaka fitantanana firenena indrindrandrindra amin'ny firenena republikana any Madagasikara dia ny lalam-pandrenana no lalàna fototra hitantanana ny firenena. Zany zava-misy, zany malaza hitantsika eo indray ny toeny makasitraka tompola eloko avy.